ilaina avokoa isika rehetra fa tafahona indray amin'ny alalan'izao fahita lavitra izao. Misy matoky ao fa anao zavatra lehibe amitsika, anao zavatra lehibe amitsika hoy ao, ny Tompoandriamanitra anio. Ny Tenin'Andriamanitra zay toriana sy ambara amin'ny fotoana toy zao matsy dia tena mahagaga hoy ao. Mahagaga satria afaka mitondra famonjena ny fanan'ny olona ny Tenin'Andriamanitra toriana sy ambara tahaka zao. Manamarina izany ny zava-nisy sy ny zavatra niseho tamin'ny androndreo apôstôly. Ohatra, tamin'ny alalan'ny toriteny voalohany nataon'ny Petera sy ireo apôstôly namany tao aorinany ny latsan'ny fanahy masina tao amin'izy ireo, de inona ny tranga? Hoy ny baiboly 3,000 olona no voavonjy, 3,000 olona no tonga tao am' Jesosy. Le Tenin'Andriamanitra notoriana sy nambara mihitsy zany no nisy herin'Andriamanitra niasa ka netefatany amin'ny fanahiny olona ka natonga amin'ny fanahiny olona voavonjy. Mahagaga ihany koa satria ny teny toriana sy ambara toy zao. Mahagaga izy satria mitondra finoana sy fatokina an'Andriamanitra. Tena ilaina be mihitsy ny fananantsika finoana sy fatokina an'Andriamanitra. Ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny herin'ny Tenin'Andriamanitra satria voalazany amin'ny Romanina 7:12 any fa ny Tenin'Andriamanitra zay toriana dia mitondra finoana, mitondra fatokina. Ka zay no antony natonga ny teny hoe mahagaga ihany koa ny teny toriana sy ambara satria mitondra finoana ny Tenin'Andriamanitra, mitondra fatokina ny Tenin'Andriamanitra tak'izany. Ka rehefa tonga eo amin'ny olona ny finoana sy ny fatokina an'Andriamanitra dia ho azo zany olo zany mora foana ny fanasitranana sy ny fanafahana. Zava-misy ary zavatra niseho tamin'ny andro nandalovan'ny Tompo Jesosy tety ambony tany zany. Firifiry moa ny olona zay nandrehan Jesosy tamin'izany fotoana zany. Inona ny tranga? Nanana finoana, nanana fatokina izy ireo. Ary zany no antony natonga Jesosy ny teny tamin'izy ireo manao hoe tongava aminao, tongava aminareo arak'izay inonareo. Zava-nisy sy zavatra niseho tamin'ny andron'ireo apôstôly ihany koa zany. Eny, hatram'izao vanin'andro misy atsika izao de tsy vitsy ireo olona sitrana tany amin'ny tokantrano misy azy tany rehefa nandre ny toriteny nataoko na toriteny nataonay tamin'ny alalan'ny radio na tamin'ny alalan'ny fahitalavitra tahako zao. Ohatra efa nisy ity tantaraiko aminareo ity. Vehivavy anankiray efa nalemy antaona maro, nalemy tao am-pandriana, tsy afaka nitsangana itsony, no sitrana sy afaka nitsangana teony eo rehefa nandre ny toriteny notorinay sy nambaranay tamin'ny alalan'ny radio. Ny nafantarako an'izany satria ndray andro nisy mpiara-miasa aminay tonga tao amin'ny tanàna nisy azy ireo tany Apangabe ty tantara ity noseho. De nitety tokantrano le mpiara-miasa aminay mba hitoriteny, mba hivavaka ho an'ny olona. De tafiditra to anatin'ity tokantrano anankiray ity izy. De zao ny tantarainy tamin'ireo namanay zay nandeha nitety tokantrano zay tafiditra tao aminy. Ianareo moa avy amin'le fiangonana toy zao tako zao. Eny tompoko. De ny tantara teo tamin'izay izy hoe za io izy nalemy teo am-pandriana nandritry ny taona maro. Fa rehefa nandre ny toriteny zay nambaran'io mpanompon'Andriamanitra io zahay, io ny lehibe nareo. Rehefa nandre ny toriteny io zahay, ny tena kozy izy de tena nanana finoana sy nanana fatokina an'Andriamanitra fa ho sitrana am'izao retina mahazoazao. Kanjo rehefa natao tokoa ny vavaka, vo farana vavaka, de eny kozy izy fa nisy herin'Andriamanitra niasa tamin'ny tenako, de teony eo ihany
de afaka niarina teo mpandrinao teoneo ihany de afaka niala teo mpandrinao teoneo ihany de afaka nandeha tahaka ny olona tsy narary tahaka nireny olona tsy nalemireny ao zay ny tantaren'ny oramato io tam'reto ekipany reto ary tamin'ny alan'izay no nafatarako hoe tena marina ny Tenin'Andriamanitra fa ny Tenin'Andriamanitra zay torina sambara dia mampitombo finoana matoka ny olona matoky an'Andriamanitra ary rehefa manana finoana sy fatokinan'Andriamanitra ny olona de miasa ny herin'Andriamanitra manasitrana sy manafaka azy ohatra efa nisy akio ty ambarako ity vehivavy iray mipetraka enitosy ity vehivavy ity akio nalemy nandritry ny taona maro de rehefa misy zavatra ho ataony de mandady na mikisaka amy tany izy de ny ray andro araka ny tantarainy tamiko fa tonga atao am broko izy de zao sendra nanodina radio izy dia nandre ny toriteny nataoko de tao anatin'le toriteny nataoko sy nambarako dia ny tombo be mihitsy ny finoa teramato ity tena ny tombo be ary tena tao amy fatokin'Andriamanitra hoe ho sitrana ozy izy amin'ny alalan'io mpanompon'Andriamanitra io raha ivavaka izy de zao ony ny etahita tao anatiny mba hoeto makany amin'io mpanompon'Andriamanitra io mba hoeto makany amin'io mpanompon'Andriamanitra io de ho nyvadiny hoe zaka manambola atao taxi otinany hitondrananao any de tsy lasa izy tamin'ny andro iny de tamin'ny andro manaraky indray de mbola nandreny toriteny nambaraky any izy ary teo no ny sehon'ny zavatra lehibe sy magaga tao ny fiainana satria fa tao amin'ny finoana sy fatokena fa tena mpanasitran'Andriamanitra tena mpanafaka Andriamanitra tao amin'ny akeo finoana sy ny fatokena fa amin'ny alalan'ny teny zay ataoko amin'ny alalan'ny vavaka zay ataoko dia iasany herin'Andriamanitra anasitrana azy anafaka azy de rehefa natao ny vavaka de teony ao ihany keo de afaka nitsangana izy zay no antony nafahany nandeha taxi be ka tonga atao amin'ny fiangonana misy anay izy mivady ny tantara ny joro vavolombelona ny am'izany fahasoavana lehibe zay no raisiny zany tena marina be mihitsy ry havana malala ny voalaza amy mpanao salamo tena marina be ahoana ho ny mpanao salamo atao amy salamo fa fito am'zato nandininy fa roapolo zao voasoratra fa tio ny teny io hoe nandefa ny teniny izy zany hoe nandefa ny teniny Andriamanitra mba asitranazy ary nanafaka azy tamilongoa ny ajarana zavatra roa zany no ambarany eto nandefa ny Jesosy Andriamanitra satria Jesosy no teny tonga nofo nandefa ny Jesosy Andriamanitra mba hanasitrana ny olona rehetra marary ety ambony tany ka hoe minoa azy le olona resy lahatra ny aminy le olona ary tapa-kevitra ny anompo azy le olona nandefa ny Jesosy Andriamanitra mba hanafaka ny olona amy zavatra mamatotra azy na manaketsa azy zay ny voalohany ny faharoa nandefa ny teny akeo Andriamanitra nandefa ny toriteny amin'ny alalam-panompony izy mba hatonga ny olona zay mandre zay mino mba ho sitrana mba ho afaka ihany kio averiko vakina le teny nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longoa ny anjarany ny tiako ambara aminareo zay mahita sy mandre ahy amy ty androandroany tya de izao afaka mahita an'Andriamanitra miasa sy manao zavatra lehibe ihany kio ianao androany ao anatin'ny fotoana hitoriko sy anambarako an'izao tenin'Andriamanitra izao ahita an'Andriamanitra miasa sy manao zavatra lehibe ianao hoy ao raha ohatra ka minanao fa misy Andriamanitra ary tsy miova izy zao mpanompon'Andriamanitra moa de tena mampaheranareo ary manetana anareo mba tena ino fa misy tokoa io Andriamanitra io tsy honohono ny fisin'Andriamanitra na anganongano ny fisin'Andriamanitra fa tena misy izy ary tiako anao tena ino fa tsy miova Andriamanitra le Andriamanitra fa iny voatantara anaty ity baiboly ity ohatra hoe voatantara ny momba azy ao amy testamenta taloha tamin'ny andron'ireo zanak'Israely
voatantarany momba azy tamin'ny fotoan'andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany, voatantarany momba azy tamin'ny androndreo apôstôly, dia tsy miova io Andriamanitra io zay nataony tam'izany ny andro zany, de mbola ainy atao sy tanterahany am'izao vaninandro misy antsika izao. Raha ohatra ihany koa ka mihinanao fa misy heriny mamonjy, misy hery manasitrana, misy hery manafaka ny toroteny zay torinay sy ambaranay. Zao toroteny enonao zao raha inonao fa zany tokoa hoe misy hery mamonjy, misy hery manasitrana, misy hery manafaka, de ho hitanao fa hiasa tokoa Andriamanitra, hiasa izy ary anao zatra lehibe eo amin'ny fiainanao. Akoatran'izany anao vavaka ho anareo aho. Misy matoky aho faraky le teny nambarako teo mihitsy no hitranga eo amin'ny fiainanareo androany. Raisy hoe androany no androm-pamonjena ho anao, androm-pamonjena ho anao. Raisy zany, raisy ao finoa zany ry havana malala. Zao ary anokana fotoana anaovana vavaka ho anareo aho. Anokana fotoana anaovana vavaka ho anareo sady aho. Ka raha afaka mandoalika anao de mandoly. Raha azonao atao inke mametraka an-tanao ny fonao de apetrao ny fonao tananao. Raha marary anao dia aza mirorosaina tompoko, aza misalasala, fa de hiasa tokoa Andriamanitra anasitrana anao, anafaka anao. Raha ao anatin'ny olana ianao de mitovy am'izany ihany koa, hiasa Andriamanitra amonjy anao ho afaka amin'ny olana io. Tato ato tena miaiky an'Andriamanitra omena azy ho voninahitra. Fa maro be mihitsy re olona zay niona tamiko tonga tao amboroko ny tantara olana, zao manokana rehefa nandreny ny olana ny toatarainy, raha za taloha de hoia hoe tsy possible, de misaora fotsiny Andriamanitra fa tsy possible ny afaka anao amin'ny olana io satria zao ny antony, fa tato ato de eniko mihitsy ny finoana naperaka Andriamanitra atao anatiko hoe hivay olana io raha ampahirezinao izy, raha hivavaka ho azy anao. Ary tsy vitsy tam'ireo olona niona tamiko tokoa no nanana olana tena hoe amaha-olombelany olombelona de hoe impossible ny afaka azy amin'ny olana io. Kanefa tahorina ny torotena ataoko taminy, tahorina fampaharizany meko azy, indrindrindrindra tahorina ny vavaka natao azy sy ny tsodrany ny meko azy, akory havana zava-magaka fa tena namonjy Andriamanitra. Nisy tam'ireo olona zay niona tamiko ny hoe fony izy tsy mbola ny vavaka, fony izy mbola lavitra an'Andriamanitra, de nanao tsy fanao, nanao zavatra diso, folo taona tateorina, nitranga ny olana, efa vavaka izy no tranga le olana, efa manompa an'Andriamanitra izy no tranga le olana, de nampahiresiko izy hoe Andriamanitra efa namerany elokao aho, no Jesosy efa ninonao, tantara lasany amin'iny. Andriamanitra tia anareo, tsy mifananareo ihany no hoy aho no tiany vojeny, fa le fiainanareo amin'ny maha-olona anareo mihitsy. Aza matahotra, aza manahy fa hivavaka aho. Akory avy ny zava-magaka fa tena nanao zatra lehibe sy magaka teo amin'izy reto, tam'reto fianakaviana reto Andriamanitra. Zany ke ny antony natonga reto fianakaviana joroko vavolombelona aminareo reto hoe zao ny teniny, tena tsy nampozina ny famonjena lehibe nataon'Andriamanitra ho anay, ka dia ny karamako ray volana tsy misy bangako foto omeko ho fanoana ias'Andriamanitra. Aiza nisy olanao zany nga tsy minakany izy, nga tsy mitavy izy, nga tsy mana zanaka velomina izy, fa resy lahatra loatra izy, talanjona loatra izy ny amin'ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra ho azy. Zay nge mahatonga amin'ny teny manao hoe hivavako anareo androany, raha mino anareo fa misy Andriamanitra, raha mino anareo fa tsy miova Andriamanitra, raha mino anareo fa mpanompon'Andriamanitra izay, de anao asa lehibe sady magaga eo aminareo Andriamanitra, ka ho sitrana ianao zay marary, hiva ny olonao fiainanao ho asan'Andriamanitra fa izy no Andriamanitra mpamonjy ity zao tontolo zao ty. Mandoly ianao, napetrao fonao tananao, napetrao fatra misy marary anao tananao, fa hivavaka sika. Tompandriamanitro, rila izatray adriko mandrakizay, tsary anao, mpanao tsary anao, misaotrany am'izao afatra etiko izao, amin'ny alalan'ny toroteny, amin'ny alalan'ny fanambarana.
ny famindraponao ane ho am'ireo olona zay efa mandoalika na zay efa mametraka ny tanany eo am'fony na eo am'faritra misy marary azy. Anio amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao de iasanao Andriamanitra, tena hositranao ny olona marary na ino aretiny. Raha ohatra ka misy fivitosana amin'ny tenany eo amin'ny kibony, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Raha ohatra ka malemy eo ampandriana izy, tahaka ny namonjenao ndreo olona malemy nandreny teninao zay notoriko sy nambarako, tahaka zany akeo no amonjenao an'izany olona malemy eo ampandriana kanefa mandreny teninao ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sitranina ny marary, miala amin'ny tenan'ny olona ny herin'ny fanay ratsy mampalemy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny herinao no anafaka azy eo ambony fandriana zay arariny ka ho sitrana ary ho salama tahaka ny olona rehetra izy. Reo zay manana olany akeo Andriamanitra am'izao fotoana zao ka mino de hiasa ny herin'Andriamanitra amonjy azy am'izao olana manjo azy zao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny fanaratsy mpanakivy, mpapirorosaina, mpapatahotra, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay rehetra mino androany de vonjenao ho afaka amin'ny olana mahazo azy. Misy fakakana, misy famonjena, misy zavatra lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra zay mahita sy mandray ahy amin'ny androandroany ity. Misaotra Andriamanitra, omena voninahitra ianao anio ampitsoary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay ny amin'ny etapa voalohany iny, fa irosa tapa faharoa ndraitsika. Lehibe indrindra amin'Andriamanitra ry havana malala de ianareo zay mahita sy mandray ahy amin'ny androandroany ity de izao: ianao manana fanahy voavonjy, ianao manompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Faly Andriamanitra aloha nanasitrana anao androany, faly Andriamanitra ny namonjy anao afaka amin'ny olana androany, fa anisan'ny tena mahafaly azy, ianao manompo an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Noho zany na inona ady atrenao na manaona sy manahoana ny fitsapahan-toetra misy tompoko, dia aza miala amin'Andriamanitra mihitsy anao, aza miala amin'ny fanompona an'Andriamanitra ihany koa ianao. Fantatr'Andriamanitra foana ny tokony atao ho anao, noho ianao manana fanahy voavonjy sy noho ianao hitany hoe vonona ny anompo azy hatramin'ny farany. Ame ohatra aho mba ilazako aminao fa fantatr'Andriamanitra, fantany ny tokony atao ho an'ny olona zay manompo azy. Ohatra am'izany, ny namonjen'Andriamanitra an'ireo zanak'Israely nanolona ny olana faran'izay lehibe indrindra teo amin'ny fiainana, nanana olana faran'izay lehibe indrindra tokoa ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany, satria raha niala tany Egypta ho any am'ilay tany tondra-drosy tantely zareo de voasakany le ranomasina mena, kanefa vato fara ny miaramiran'ny Egyptianina tonga manetsika azy ireo mba hamabo azy ireo eo alohan'ilay torapasiky ny ranomasina mena. Fa zao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely: marina fa misy ranomasina mena eo alohanareo, marina fa efa akaiky de akaiky ny miaramiran'ny Egyptianina hamabo anareo, fa zao ny teniko aminareo: aza miembotra, aza miverin-dalana, aza mitolo-batana, fa mandrosohatra any an-trano, mandrosohatra any an-trano, tohizo ny dinareo. Zay no teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely. Voalaza zany ao amin'ny Eksodosy 7:15 araky voasoratra io: hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Ianao zany mila mandroso foana ho an'Andriamanitra. Matoa Andriamanitra mitonanao mba handroso foana, na de eo ary ny ady, na de eo aza fitsapan-toetra, satria efa fantatr'Andriamanitra ny tokony atao ho anao manokana, satria olona ianao, satria olona manompo azy ianao. De rehefa vita ndray zay teny nataon'Andriamanitra izay, de niantso Mosesy Andriamanitra: manatonay ianao ro Mosesy, avy aty anao, zao alay voletehana de makanesa anao eny amoron-dranomasina, le ranomasina mena manakana, saraoroa io ran'io. Zay mihitsy teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, saraoroa ran'io. De tena mahavarina ngeriavany hoe maninon'Andriamanitra no miteny zany Mosesy, fa nga Mosesy no nanamboatra n'io ranomasina mena io, nga Mosesy, nga satana Mosesy io ranomasina mena io.
fa ka tsy fantatr'Andriamanitra fa olombelona ihany no sesy fa matoa Andriamanitra ny teny am'zany de satria fantatr'Andriamanitra tokony atao fa de ny teny'Andriamanitra fotsiny de hoe mino avy ianao ro misesy matoky avy ianao ro misesy manaiky ny teniko ve ianao ro misesy volona akatozy alasaiko ve ianao ro misesy mandihana ho i Andriamanitra miaraka amy tena sararo io ranomasina mena io de sorana moa Andriamanitra fa tao amy sesy ny finoana an'Andriamanitra tao amy sesy ny fatokina an'Andriamanitra ary ndrindrindrindra tao anaty misesy ny fahavononana ny akato foana zay lazain'Andriamanitra na de zavatra tsy takatra saina manieritreritra amy maha-olombelona aza le izy de nandeha tokoa misesy niazakazaka ny kely am'le torapasika niaraka tam'le tena ka rehefa natsanga misesy ny tena de akory riavana zava-magaga teo indrindra no nasion'Andriamanitra hoe mafantatro ny tokony ataoko ho famonjena ny zanaky Israely oloko manoloana ny ady zay atremy de tantarainy baiboly Exodosy 2:11 le baiko nomen'Andriamanitra misesy hoe ry misesy mandiananao sararony rano vakeo ho soratra io fa eo amin'ny Exodosy 2:11 na 2:20 ka hatramin'ny 2:20 de hoe Andriamanitra hoe rehefa natao misesy le fananganana ny tanany miaraka am'le tena teo amy ranomasina mena de nisy rivotra mahery avy any atsinanana Andriamanitra zany nandefa rivotra mahery ino lay hery sy fahefana nomen'Andriamanitra misesy entina mampisaraka lay ranomasina mena de saraka rony ranomasina mena de afaka nandeha teo ambony ranomasina mena mandeha tany maina ny zanaky Israely vakeo soratra io hoe Exodosy 2:11 2:20 sy ny 2:20 ka ho iaho hoe nisoratana avokoa zany tantara rehetrarehetra zany ilazako aminao fa tahaky zany mihitsy no teny'Andriamanitra atao eo aminao raha ohatra ka manana fanavovonjy anao satria zay ny lehibe indrindra amin'Andriamanitra raha ohatra ka volona ny anompan'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao azo antoka mantsy fa anampy anao foan'Andriamanitra raha hitany fa manana fanavovonjy anao raha hitany fa volona androso hatrany farany ianao marina tokoa ny teny nataony Jesosy Matthieu 2:17 hoy izy zay maritra hatramy farany no vonjena ny dera ny aja ary ny vonenahitra ane de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina mbola ivavaka ho anareo ndray aho amandy anareo ny fanahy masina ka dia entanetana ianareo tena entanetana ny fonareo hitoetra ny finoana ary hitoetra aharitra hatramy farany eo fampona an'Andriamanitra ivavaka ho anareo aho raha mbola afaka mandoaly tiandray ianareo de mandoaly napetra ny fonareo ny tananareo fa ivavaka isika tomp'Andriamanitra tsy to ianao no la izy atrizay ko mandrakizay misaotra ny amin'ny fafako ny toroteny nanambarany teninao tam'ireo olona reo tam'ty androandroany ety mino fa niasa ny herinao niasa ny falenao masina ka tonga tam'ireo olona reo ny famangina ka manana finoana izay kehitriny manana fatokena izay kehitriny ary volona ny anompanao hatramy farany ary tsy emitra tsy verindalana na inona fitsapatoetra de anompanao hatramy farany izy zany olona zany Andriamanitra o etiko anatrianao amin'ny anaran'i Jesosy ho avanao manokana izy ary aneo fahasoavana lehibe eo amy fiainany ianao tahak'izay efa nataonao tam'ireo zanaky Israely no ataonao eo amy fiainany iko androany ko de menao voninahitra mandrakizay ianao tompo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen isorana moa Andriamanitra ny am'izay afatra nampitondroany azy teo zay sy mivavaka nirome taona nataoko teo de hoy iaho hoe raha sitrakareo tompoko asaina ianareo ho avy amonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely tsy lavitra ny akady-bahoaka ny misy anay tsy lavitra ny Ambotsoa ihany ko na ampamatanana raha vany ianao no mandeha araky ireo fandarana voasoratra ireo tonga avy anareo fa asoa anareo sy atsara anareo zany mino fa andro ny tompo anareo zao hoe
andro ny tompo anao matonao nandre ny teny zay nitoriko sy nambarako teo tonga fotoana te hitratsetra fiainanao Andriamanitra ka aza misalasala tompoko aza misalasala fa tena tongava arabaky teny anao omena an'Andriamanitra moa ny dera sy ny aja ary nyvoninahitra faly mandrakarivo zay fiangonana RHEFI miaraka aminareo ka dia ny ataoko zany am'izao famarana izao dia manao veloma ary mirasoa anareo mba samy ahita ny voninahitr'Andriamanitra aorinan'ity fotoana nataonay ity veloma tompoko Jesosy mahita an'izay ao anatintsika dia raha nataonao tamin'ny fonao manontolo le hira teo dia hitanao ihany koa fa valian' Jesosy zany fitiavana ho anao zany tsy mila mangataka zay ilainao akory ianao fa izy efa anao mihoatra lavitra noho izay nofisinao mbola mafisitsika amin'izao fotoana izao fa tena feno izao sy anao ny fitiavana ho an'i Jesosy tiako ianao ametraka ny tananao eo amin'ny fonao ary nanandratra ny tananao anankiray hoe androany zay Jesosy dia tena hiteny aminao fa tena tianay ianao androany zay fany masina dia tena hiteny aminao fa tena tianay ianao androany zay Andriamanitra ray dia tena hoe amboraka aminao tanteraka fa tena tianay ianao ary feno ny fitiavanay ho anao za mihitsy fany masina feno zahay feno fitiavana ho anao ary tsy ho teniteny mivoaka mivavanay fotsiny zany fa amin'ny fonay manontolo feno ny fitiavako anao feno ny fitiavako anao Jehova feno ny fitiavako anao Jehova fitiavako anao Jesosy